Korea mpisaosina miaraka aminao avy aty Ranomafana maraina ny alarobia video reo vovoany rahantsika hoan'ny anio ny hokonao reo fivoaran'ny tontolo ny asa amin'ny internet zay misy ary ihany koa mahafantaranao reo zava-misy tokony arahana sy amalina reo fanontanian'ireo namana sasasasany mahakasika ny tony rivière sy ny ataontsika hoe système hafa ihany koa tsara fantatra. Asaiko anao anaraka ty video ty hatramin'ny farany vonohy daholo aloha ny telefôna mba ifandraisantsika tsara. Lasaritsika tsara aloha afaka fantatra Zosilay Andreny Solem page Facebook dia cliquez ilay follow na suivi efa feno misy namana ato dia tsara anao cliquer am'ilay suivi na follow dia misy andreo postako maro samihafa misy tolokandro ray mahafinaritra be ty nataony namana anankiray avy ao Petsileo avaratra ao dia eo ihany koa izay ataontsika hoe système ray farany zay tsara ary tena ataontsika hoe long terme zany na ataontsika hoe inangany filazana azy mbola ela zany karazana business maharitra zay no ilasantsika anazy business maharitra zany raha ohatra mahaliana anao dia io Lizzy Space io na Las dia misy vaovao mahafinaritra ihany koa any avy any Antananarivo any misy an'ity carte prépayée Expresso ty efa prépayé sans engagement zany maromaro ny cliquer ilay site eo ambanin'le description iny dia tonga any ianao afaka mamakivaky tsara le site efa somary mijery kely aho misy ty sary tovovavy mahafinaritra be ty izy dia misy karazana carte misy offre isan-karazany zany le carte ao misy an'ny silver diamant offerte misy pack famille zany koa maro karazana zany izy dia misy isan-karazany koa ny vidiny ilay carte dia miankina aminao zany misy ny 25 000 iary misy 50 000 iary misy 500 000 iary misy efa misy dépôt zany sasany dia miankina aminao zany fakeo tsara miankina aminao izy ty afaka anaovana paiement ny Paypal ihany koa izy fa tsy haiko hoe afaka anaovana retrait Paypal vesa ahoana afaka antaninao direct ao amin'ny page-ny zareo Facebook anao Expresso ny anarany Expresso cliquenao iny dia afaka fandray vatana amin'zareo anao. Lasantsika inona business farany tsara indrindra atomboka antsika amin'izay angamba izy dia ty Lizzy Space ty maromaro reo olona fafenony ny level voalohany Lizzy Space dia système anankiray tena tsara be izy ty zany sady tsy revière tsy MLM système ray vaovao MLM izay tsy mbola mahalala dia marketing de réseau zany fanazavana anazy amin'ny teny frantsay multi level marketing fanalavana anazy amin'ny teny anglisy ny ty système ray ty zany dia ohatrany hoe paiement membre 100% commission azonao tsisy vola raisin'le système zany fa ohatrany hoe ndramina fotsiny le système zany dia ny membre sy membre no fampanao paiement ao dia mila manana compte anankitelo ianao Solid Trustpay Paypal ary ihany koa Payza zay vao afaka manao azy ty. Raha mijeritsika fa azoko ny olona valo zany olona valo otrotry zao fomba fiasany jerentsika kely le olona valo fa azoko reo
ny level voalohany zany io tier io dia olona valo zany tokony ho azonao, dia ny level faharoa zany 64 totaliny fa manana olona valo zany fa feno amin'ny level voalohany, level faharoa fa misy olona roa, dia ty olona valo ty dia mipaye $7 amiko daholo, dia efa voaraiko daholo zay vola zay afaka jerentsika reo izy reo hitantsika amin'ny compte PayPal koa, dia efa nanao ny upgrade amin'ny level 2 zay nahatonga an'ity $17 envoyé ty, manana $31 zany zao anao upgrade amin'ny level 3 zany zao, dia ahoana fomba fanaovana anazy amin'ny level dia misy 1 jusqu'à 7, dia 8 puissance 1 ny level 1, 8 puissance 2 zany hoe 8 au carré zany ny level 2, 8 au cube ny level 3, 8 puissance 4 ny level ohatray zany isan'ny olona azonao, zay maha long terme aloha raha tonga any amin'ny 8 puissance 7 anao zany manana olona eo ambaninao any amin'ny 209 700 non 2 millions olona, zay maha long terme an'izy ty amin'ny tapitrisa zany ny olona eo ambaninao 2 millions 97 152, 8 puissance 7 zay ataonao fampitombona 8 averina impito atonga amin'io anao, zay zany zay maha long terme anazy ty, dia $7 fotsiny alohanao voalohany, dia zay ihany mahazo filelona valo anao, ny asanao zany sisa dia mirecruter olona eo ambaninao marapahatonga anao ohatray atranitrany zany, marapahatonga anao misy tanjona tianao tratrarina any fa dia naman'ny olona recrutenao reo koa dia mirecruter koa, dia misy commission azonao foana le 100% ny commission azonao. Lasatsika ahoana ny fomba fanaovana fiainana amin'ny back office tsika, dia dia Andriamatoa Daniel no parrain koa, ny tombony aminazy ty afaka manao publication zany amin'ny texte ady na hoe pub texte zany, dia afaka manao bannière ady ihany koa, dia misy ny solo ady, bannière ady anankiroa, solo ady anankiroa, zay zany azonao atao amin'izy ty, dia izy ty arakaraka ny mahambony level anao findrindra ty solo ady ty, dia raha ohatra level 1 izy dia isaky ny 20 andro miverina automatique le solo adinao, zany hoe publier ny automatique, dia midina hatrany iny dia lasa ho isan'andro iny arakaraka ny mahambony level anao, lasa isana lera ny solo adinao iny, zany hoe dika zany maropiza ny trafic ny publication anao any amin'ny site tsirairay avy any arakaraka ny mahambony level anao. Lasa ahoana ny fomba fanaovana fampigradena zany na mampiakatra ny level misy anao. Level voalohany dia $7 vidiny, level faharoa dia $17, level fahatelo $27, dia ny level voalohany sy faharoa fa vita koa, miditra tsika level satria raha manao kajy ianao $7 dia mahazo $7 miverina imbalo ianao, valo fito enina amby dimapolo, dia alainao tao ohatra ny $17 dia misy ambiny anao le ohatra ny hatrany fa ny anahy aloha zany mamaky anahy i-upgrade satria raha vao misy vola tokony hiditra aminao, misy ireo membre milidility be eo ambaninao, misy vola tokony tonga aminao lasa miditra any amin'ny amin'ny parrainao indray le izy tsy miditra aty aminao raha ohatra ka tsy mbola ny upgrade amin'ilay level iny ianao. Dia zay zany nataoko zany zao lasa tsika cliquena by trafic rehefa anao
upgrade dia avy amin'ny PayPal, acceptena aloha ty pop-up ray ty avy amin'ny PayPal visa avy amin'ny Payza sa soliditra Spain paiement-nao ataoko avy any amin'ny PayPal any dia ny step 1 dia misy adresin'olona ty sy omeny io copier iny de mandeha any amin'ny PayPal ianao misy alohako dia liseko ty connexion sao zany etapy arahana rehefa anao an'ilay fandefasana vola am'le olona ianao miditra ao amin'ny menu tools na outils dia send money na envoyer de l'argent dia misy zany tsy mba izy zany dia utilize misafidy an'ilay pay for good service zay ny teneniny ao arahana tsara le instruction omeny io ty manaraka ny montant tsy maintsy alevako zany dia $27 good service ozy izy no choisissena raha PayPal anao zany dia cliquena ty pay for good service dia copiena le adresy email an'le olona dia herina any amin'ny PayPal atsika petaka le adresy email any coller c'est relevé dia next dia eto am'izay le montant io le fanamarina kely zay nataoko rehefa mamboatra compte PayPal ianao dia atao adresy any France na zay ville européenne fantatrao any ville ivelan'ny Madagasikara fotsiny zany any Europe na any États-Unis dia mety fa azo atao eto Madagasikara $27 dia safidy tsika dollar izy ty dia miteny izy ao hoe atao anatin'ny amin'ny caisse ny instruction zany ty code ty copiena koa ny code iny dia verina PayPal atsika afeno ato zany contrôle V iny code iny dia continue amizay dia manontany izy confirmena dia atao hoe yes send money now dia lasa le izy verina dia tokony mahazo mail ianao lasa taony $27 jerentsika ilay détail an'le izy verina any amin'ny mail zany tsika mijery an'le izy rehefa avy eo dia misy an'le code d'envoi iny zany utilize jerentsika ato lay code d'envoi dia iny no collena eo ID-n'le envoi zany ty le numéro ty mialanao fonteny copiena zany iny dia collena verina tsika collena eto dia atao record le izy dia lasa dia raha mijery ianao any amin'ny
transaction zany a, dia misy soratra hoe pending le, dia miandry ny fankatoavan'le olona any zany, fankatoavan'le olona an'le zany a, dia ho approveny le izy hoe voaray marina ve le vola, miandry an'izay fotsiny zany a, dia afaka mandray ny vola any amin'ny ny olona eo amin'ny level numéro 3 koa. Ireo olona reo a dia afaka jerenao reo membre eo ambaninao reo a, klikena le hoe view member, dia reo izy reo le izy valo voalohany, de misy an'le anankiroa koa ao ambany. Saika américaine ny ankamaroan'izy reto a, vérifié koa saika américaine daholo. Misy mifandray amiko amin'ny Facebook a, misy ny tsy mifandray moa zany fa defa ohatra hoe mandeha automatique any le système jereviny eo ambany koa fa misy olona efa any amin'ny level 4, misy olona efa any amin'ny level 3 mitovy amiko. Dia misy miridiridy be zany. Asatsika zay makasikasika amin'ny ty Lizzy Space ty a, raha mahaliana anao le izy a, dia cliqueo le lien eo amin'ny postako a, eo amin'ny lead capture page boss igny a, dia rehefa avy eo anao ampidirina ny information ny prénom-nao sy ny adresse email, de mahazo lien redirection automatique makany amin'ny blog-nao, misy an'ilay vidéo isan-karazany a, anaranao an'ireny étape maro samihafa mahakasika an'ity Lizzy Space ty a. Any hoe ny level misy anazy zao a, numéro level 7 mbola miandry confirmation zany izy io a. Zany efa mandeha le de mahazo crédit be dia be aloha, hoentina manao publication ny site-nao par texte na bannière, de ny ihany ny système tena anakao zany de ny maim-paigniady sy ny ty Lizzy Space ty, ary ihany koa ny our traffic page. Zay zany no tena ataoko promotion zany am'izao fotoana zao. De irenatsika ohatr'izao zany a, rehefa tonga eto amin'ity vidéo ty anao ka de anao inscription, de cliquena fotsiny a lay sary eto ambony a, dia redirection makany amin'ny Lizzy Space am'izay anao, dia cliquena le hoe join now iry ambony a. Ohatr'izay hatrany arahana ny étape tsirairay reto, ny étape tsirairay amin'reto vidéo tiany welcome, dia how to register, dia arahana tsara le izy, cliquenao fotsiny dia mandeha eto le vidéo. Tsara mandeha any amin'ny cyber ianao ho an'ny inscription fa azo atao amin'ny téléphone le izy, fa rehefa avy eo azonao atao amin'ny téléphone, atikao tsara anatina notebook kely anankiray zany ny information mombamombanao. Zay ny ankapobeny mahakasika ny ty Lizzy Space ty a. Mahafinaritra de mahafinaritra ary long terme izy a, zany hoe business maharitra zany io a, fa tsy business vetivety zany. Dia tsindriky kely remarque kely amin'ny tontolo asan'ny internet zany, maromaro no taraina hoe tsy mahay manao recrutement, lalana mba diaviko ihany koa zay a, fa misy zany a mitsona hoe tsy maintsy manao marketing ny tenanao aloha anao voalohany, mampafantatra ny olona rehetra hoe iaho dia manao an'ity tontolo asa amin'ny internet ty, akoatra ny asanao andavanandro zany. Dia ny sarinao amin'ny Facebook de tokony ho sarinao réel, sarinao tena sarinao, information mombamombanao mihitsy zany, de anaranao de tena anaranao fa tsy liblibliplar iny. Eo ihany koa satria iny zany fomba hitadivan'olona anao, ary ny sary eto amin'ny profil de tsy ilaina miovaova, satria very lay olona manaradia anao, tsy fantany intsony hoe ianao ve io sa tsy ianao raha miovaova lay sarinao. De marobe zavatra mila fantarina amin'ny fomba fanaovana marketing de réseau, fa
zany zany sationany ahafantaranao izy marina fa mila mailo tsika amin'ny piratage sy namany ataovy ambony be ataovy lava be ny mot de passe ary asivy an'ireny caractères spéciaux toy ny dièse ny arobase sy maro accolade sy namany ihany koa amizay sarosarotra piratena le izy de ny compte koa aza vela ho connecté maharitra fa tsara zany vao miala ianao de déconnecter le izy dia reconnecter ndray rehefa avy eo business manaraka dia ny maim-painiady izy ty no roborobo ihany koa manaraka ny liside space mana dia fananao retrait maromaro afaka jerentsika izay mandeha aty amin'ny onglet finance historique ny withdraw zany mbola nisy retrait nataoko tamin'io marain'io zao de mbola manana le amin'ny $9 aty amin'ny paysa de nanao retrait satria misy namana mitady paysa atao amin'ny Facebook ato alefako amin'ny androany zany nanao retrait $8 iaho mitady $15 le namana io zay alefako rehefa avy eo satria ny paiement ny maim-painiady dia vetivetika de tonga zany hoe misy verification ataony zareo ihany fa naizana zany malaky tonga be ny paiement ny maim-painiady dia maim-painiady niana dia miroborobo be izy amizao fotoana zao fa miandry an'ilay chargement tsika somary ohatrany taraiky izy zany de somary ratsiratsy ny connexion ialana tsiny tsy mety tsony alengao amin'ny to de teneniko le izy fitiny koa maim-painiady zany eo amin'ny manana 72 pack amin'ny $5 ny azy ny pack de mampiasa compte anakiroa sady solide transpay no paysa zany dia afaka manao retrait ny volan'ny paysa de retrait paysa volan'ny solide transpay retrait solide transpay fa tsy zany hoe combinana processeur de paiement zany fa sy volana ampiasainao amin'ny compte processeur anakiray iny ihany koa no anaovanao retrait de ohatray atratra ny mbola bombardeko 5 pack zany mena ny STP farany teo zay mahatonga anazy ho lasa 72 de miditra amin'ny $5 par jour amin'ny STP somary tsy haiko vanina ny connexion moa zany somary mitokona fa jeretsika amin'ny vidéo manaraka zay asiko manaraka dia famtinana ihany koa ny chocolat network dia mitokona be amizao fotoana zao miadana be de tsy manao promotion anazy ty aho fa cross promotion zany nataoko zany hoe publieko amina site hafa izy zany site hafa no manao promotion momba anazy dia eo ihany koa ny OTP dia somary stable aloha izy amizao fotoana zay fahitako anazy miditra $3 mahery eo par jour aminazy ty zany hoe $6 zany au total $3 verina makany amin'ny système $3 afaka ataoko retrait dia angoniko ato le izy bombardeko an'ilay maim-painiady satria maim-painiady hitako miridiridy fantatra amizao dia zay no antony hibombardeko anazy zany hoe alefako andoly aloha vola mba hitombo hiakaigana dia hitako ihany fa en tout cas aloha zany ny hors trafic pay dia mandeha tsara
zay no ankapobeny reo business miarahako taminao. Misy reo namana manontany hoe fa manino nga tsy maintsy micliquer pub folo zay ma revenu cher dia micliquer pub folo ianao isan'andro. Niasa misy 10 ambiny zany fa micliquer 10 maraina teo après 24 heures zany dia micliquer 10 dia fendray folo dia afaka atao amin'ny telefona reto asa reto izy raha manana an'ireny telefona Android efa ny Telma reny ianao na ataontsika hoe telefona Android reny na ny iPhone na ny maro samihafa ihany koa Samsung. Fa tiako tenenina fotsiny tsara rehefa manao inscription aloha zany dia any amin'ny ordinateur zany aloha, amizay hitanao tsara ilay information tena ilainao. Zay ny rahantsika teo azadino ny mifandray amiko. Tsy haiko fa miviana ngamba ny internet miverina izany atao miverina ny Facebook, miverina connecté zay fa miverina ilay jeretsika avy eto ilay mampaignady mialohan'ny isarana aptirina ny code captcha 4833 login. Ya miandry ny login aty ho feno ao amin'ny 20 secondes eo izy raha tianao inscription amin'ny mampaignady ianao dia jereo ny post ko amin'ny Facebook misy an'ity post anankiray ity dia misy vidéo tutoriel maromaro mampianatra anao hoe andreo étape tsirairay avy de gauche à droite zany hoe cliquenao iny lien iny amin'ny vidéo manaraka dia asehoko anao ahoana fomba fanaovana blog ohatran'izao de ty sary ty afaka alainao ty manao clic droit eto ambony fotsiny ianao de enregistrer de mahazo ianao ny sary io. De misy code anankiray fotsiny meko anao de mahazo an'ity vidéo ty ianao version HTML zany meko anao de ahoana miplacena an'izay de vanao fotsiny ny lien de vidéo reo dia vidéo an'Andriamatoa Daniel zay mpiara-miasa amiko akaiky amin'ity tontolo asa ny internet ty. De ny atao voalohany manao inscription anao cliquena ilay hoe join now dia fenoina tsara reo formulaire tonga de satria miconnecté amin'ny login ato dia lova tsy mety le izy zany de rehefa vita zay fenonao ny information rehetra eo ambony eo amin'ny sponsor tokony misy hoe Tsoarandahy zay ny pseudoko de ny numéro ko any amin'ny 9000 quelque izy ndaso jeretsika non tsy afaka miova page fa raha miova page de tsy mandeha ny chargement fa atony de cliquena ilay continue to mampaignady de tonga any amin'ny back office ianao mididy ty site io zay raha tany amin'ny 10 000 mahery ny laharana misy anazy maneran-tany amin'ny site rehetra zao izy zany lasa 8000 somary miakatra be mihitsy ny fiakarany 8018 zany izy androany jeretsika izy vidéo manaraka hoe firy ny rankiny ty zany nijerevana popularité na site anankiray ao amin'ity Alexa ty de iaho manana filiale 30 dia expiré ny pack anankiray lasa 71 pack zany de efa nahazo $450 zany tamin'ny
reo paky reo zany fa izako moa zany ahodina ao anatin'ny système ny akamarony efa nanao retrait vitsivitsy ihany koa iaho ngamba ny eo amin'ny $60 mahery zany zay retrait nataoko. Dia ny akamaroan'ireo olona reo dia mbola tsy membre payé fa vitsivitsy ihany membre payé. Dia miezaka mifandray amin'zareo manoratra email satria ananako daholo ny adresy email andreo atao anatin'ilay système dia androatako izy ireo. Jerentsika ny historique ny retrait nataoko reny izy rehetra efa $64 zany efa azoko hatramizay. Misy $8 anankiray vao nataoko maraina io minoko an'ilay $9 ty zany misy namana anankiray atao amin'ny Facebook miandry ny paiement zay misy ro sahirana hoe ahoana fomba akana ny vola mitony dimy zao. Misy ny carte expresso iny afaka anaovanao an'izay carte visa afaka liena tsara amin'ny paysa iny satria visa ihany no afaka miaraka amin'ny paysa, visa international iny vao may tsara. De ny PayPal indray raha ny carte PayPal dia tsy may PayPal indray afaka ataonao ao amin'ny Facebook zany avadika ho avadika ho ayary zany amin'ny alalan'ny mvola sy ny maro hafa koa na ny Airtel Money na ny Orange Money. De misy groupe anankiroa eto Madagasikara, de misy groupe anankiray étranger afaka anaovanao PayPal makany amin'ny paysa. Raha ilainao zay groupe anankiroa eto Madagasikara zay misy andreo namana miasa amin'ny internet dia ndray PayPal Madagasikara de ndraiky top refresher top chavanty. De io no ifandraisantsika samy eto toerana zany anaovana an'ilay échange zany dia miankina amin'ny compte dollar anao na compte euro anao ao anatin'iny. De ny ty échange entre pro ty io ndray groupe frantsay anankiray afaka anaovana échange PayPal na STP makany amin'ny paysa processeur makany amin'ny processeur zany izy io fifanampiana samy entrepreneur miasa amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet zany. Zay amin'ny ankapobeny ny arahantsika teto raha mana fanontaniana ianao dia azadino mametraky zany fanontaniana zany eo ambanin'ny vidéo ty na ihany koa fandraisa amiko amin'ny MP na ihany koa cliqueo lay canal YouTube koa dia poseo amin'ny fanontanianao ny canal YouTube koa dia mbola Joseph Andrerasoliana misy an'ity sarina Gecko ty io zany ny ahitanao ana fa maromaro any vitsivitsy maromaro sarotra be ny mampitombo ny olona any amin'ny canal YouTube iny zany hoe nefany ny marketing farany tsara indrindra zany eto ambonin'ny tany aloha zany amizao dia site anankitelo. Facebook aloha zany meilleur fanaovana marketing amizao raha ianao mpivarotra tsotra dia Facebook zany meilleur anaovana varotra zany amizao. Dia eo ihany koa ny YouTube anaovana YouTube vidéo zany manao vidéo kely fotsiny ianao dia misy andreo olona manao an'ilay like comment io Indrimato Daniel ny canal misy zany I have incentive, I have marketing system to go with it, so watch the rest. Manao inscription ny canal YouTube koa, canal YouTube koa dia Jocelyn Andrerasoliana ihany koa no anarany. Dia misy an'ity sarina Gecko ty misy andreo dia cliquena fotsiny lay subscription zany na hoe subscribe dia fa misy 47 olona misy 47 olona 47 olona
manaradia anazy zany ary efa mahatratra any amin'ny 6000 view zany hoe amin'ireo vidéoko isan-karazany ao reo zany dia ny total olona mijery zany mahatratra 6000 mahery. Cliquez zany ilay bouton subscribe na koa mifandraisa amiko mivatana ato amin'ny Facebook zany. Dia zay ny rahantsika teto azo salaire andrena solony aina miainga avy aty Ranomafana miaraka taminao manam-piona amin'ny vidéo manaraka indray. Velomina tompoko.